Salama daholo e. Manahoana daholo isika akory aby, isika rehetra le vary. Efa miandrisa fotsiny tsika de manomboka. Mena maso fareraka. Efa mba somary niena indray voatavo zany. Akory nareo e. Akory tsika. Mr Antelme, monsieur le conseiller spécial. Faly miarabanao tovolahy. Akama tsy manadino, akama tsy mahafoy. Soraty kely eo le teneniko anao tovolahy tamin'izany andro. Faly anao mandray anao ato amin'ity fandarana ity voninahitra lehibe ho anay zany hoe mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena no tonga manatrika ny fandarana. Na de eo raha fantotoana anao sy ny karazany dia tsy afenina fa izy dia namana tsy manadino ary akamo izy. Efa hatramin'izay, efa nanomboka tany amin'ny Hery-Velona izy de efa tena akamo ary tena akamo amin'ilay. Ka na inona fanaratsiana ataonareo Angia Antelme de akamako io. Fantako tsara mihitsy ny dossier momba ny bois de rose anendrikendrehanareo azy io. Ny tokony ho fantatrareo de saika maty ny ainy ary saika novonoina mihitsy izy tamin'izany ary za zao mbola velona izy io. Io izy mbola velona. No anisan'ny teny anazy hoe mialahy ianao tao fa vononin-dralahy na osamboron-dralahy. Malakilaky ianao mialahy ianao tao. Tafatsaoka izy. Fa i John Nelita tompoko lahy no mieritreritra fa mafy be. Mieritreritra fa navita négociation de vitan-dralahy. Zany hoe nizaniza zany ny teny nahafatesan'ny John Nelita. Mbola mystère. Raha mbola moa iny efa nitenenina koa raha mbola tamin'izany andana miala. Mbola mafy loko diny voasambotra iny. Bon. Ianao voatavo rehefa miteny na mampitandrina. Coup d'état parlons-en. Zay ny lohatenintsika androany ary contextuel zay sady anisan'ny zavatra mitranga lasa alefa nanoratra ny rahalahintsika. Ona momba ny teny Arivelo tao tsy nisy toy antsony sy faharovany sy teny. Tsy hamelany anteny mihitsy fa aza matahotra anao. Bon. Tsy nanoratra moa Angia Antelme sa nanoratra izy teo. Resaka hoe ianao voatavo coup d'état parlons-en. Ataotsika mitotoy eo le izy fa mino fa mba tsy hoe mba fa ny mpanaraka an'ity fandarana ity dia olona manana niveau daholo ny ankabeazany ary tsy mila hoe efa mifindra paragraphe tsika zany na mifindra chapitre de efa kaopy le olona hoe efa zao indray zany ka tonga de araka io fanaontsika tonga de alefa tsika ohatra manao éditorial ohatra ny isan'andro isika. Zao iresaka kely aloha momba ny diplomatie. Raha tena zohina ny zavatra mitranga ao amin'ny firenentsika zany. Ny tenako moa tamin'ny voalohany mihitsy de efa nanolo tena hoe ho raisiko andraikitra ny resaka reconnaissance avy amin'ny pays occidentaux, y compris la France. Zay ny teneniko tamin'izany. Vao nanomboka mihitsy ary
Tsy hoe défi, fa misy ihany zavatra mba fantatry ny tena, misy zavatra mety tsy ampelatanana satria je peux vous dire que j'ai pas le monopole des renseignements, encore moins des informations. Fa misy zany hoe bon, ty rangasy io de rehefa miconsulte an'ireo namana sy ny networking si l'on peut dire resaka réseau zany a de hoe ataovy fa vitanao. Ampanetretena no ilazako aminareo ary averiko ety ihany amintsika mpanaraka an'ity fandaharana ity hoe live. Tokony ho ferinareo ary tokony ho eni-boninahitra nareo satria tsy misy zao fandaharana zao raha tsy misy nareo. Raha tsy misy nareo misoutenir an'ity fandaharana ity. Même par 5 € par 10 € sy ny karazany, na ny fanaovanareo j'aime sy ny karazany fotsiny ara, de efa manohana ny fo sy ny karazany. Ka izao, ty volana febroary ty de volan'ny diplomatie malagasy miaraka amin'ny firenena tandrefana. Ao no miteny hoe ary ao anatin'izany koa za tsy miteny hoe ny rosianina tandrefana na anona, tsy za aloha no nanao ny rosianina fa elako tsiny a. Aleo azavo zay satria tsy azo atao koa no miparady amin'ny zavatra tsy tokony no nataon'ny tena, fa iny ny filoham-pirenena direkta sy ny ekipany nanao an'iny, fa raha ny aty amin'ny tandrefana aloha dia mba nanao kely de kely balitika isika nefa ho hitanareo eo ny fivoatran'ny raharaha ary ho hitanareo fa tsy laza zavatra betsaka miasa ny diplomatie malagasy ary ho anareo zay mieritreritra hoe blocage ny Union africaine, blocage ny SADC de teneniko nareo fa diso nareo fa raha izay ni-entretien fihaonana ofisialy na officieuse zay, rencontre officieuse zay, dia matetika miverina foana ny hoe on peut vous soutenir par rapport à vos projets au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Systématiquement verina foana zay. Ary l'izy tsy mila hoe averina akory raha hoe par rapport amintsika zany, na le amin'ny firenena zany, fa amin'ny firenena zany fa le positionnement géostratégique any Madagasikara mihitsy no tena hoe manintona ny olona ary le politika niasa tao Madagasikara talohan'izao de tena sady tsy nety ny vahiny no tsy nety tamin'ny malagasy ihany koa. Azonareo an-tsaina ve fa ny vahiny hitondra vola, hitondra foto-drafitr'asa, raha ny tena marina tena teneniko anareo raha ohatra hoe nitohizan'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy nisy sakatrakana maro samihafa zay tout simplement hoe tena zavatra pécuniaire, resaka kibo, za moa be kibo donc tsy mila antsony, fa tena hoe resaka tena hoe saosy bassement intérêt personnel, pour ne pas dire hoe raquette na raquettage no nanakanana projet d'investissement pour des centaines de millions de dollars. Nitohizana fotsiny le projet efa niaky Andriamatoa i Rajaonarimampianina, ny autoroute, ny centrale hydroélectrique, fananaovan-dralahy manipulation sy ny karazany tao, ny malagasy tsy nahazo jiro, matoro-maizina sady tsy misasa no etsy an-tany mividy mpiainana miakatra
Ny vahiny zay nieritreritry hitondra ny projet nidorona tamin'ny rindrina, sandrala zao raha nandroaka azy. Io zany tokony ho fantatritsika hoe tsika le miteny reny hoe pays occidentaux ohatran'izao ohatran'izao ohatran'izao, mba manaova reny olona analyse de manaova fandinihana ndana mankany amin'ny finance hoe na any ministèren'ny affaires étrangères hoe pays na firenena vaiza no mpanampy amin'ny Madagasikara voalohany na misy mety na misy tsy mety ao Madagasikara ao. Tena manontany aloha. Fa za ampidirin'ny olona manipulen'ny olona fotsiny ny saina hoe rehetra zao tsy mampaninona zany fa soahanareo zany. Fa zahay koa tsy maintsy misensibiliser anareo miteny hoe tandremo ralahy fa sady hidona amin'ny rindrina e. Sady andeha hidona amin'ny rindrina re. Ka ity volana ity zany ho volan'ny diplomasia malagasy ity. Fifandraisana amin'ny ivelany. Mety misy fandehanana tsy fantatra hoe ahoana na ahoana fa tsy afaka miteny aho fondamental amin'ny zavatra rehetra, je dirais même stratégique amin'izay mety zavatra hiseho aoriana amin'ny tantaran'i Madagasikara sy ny fifandraisana amin'izao tontolo izao. Ary mbola averiko ihany ho anareo zay mieritreritra fa blokazin'ny SADC sy ny Union africaine, tsy blocage io, olona tara siècle mieritreritra an'izany. Na izany na tsy izany, efa ho avy koa ny grand moyen hicontourner an'io satria zany tsy mamenatra miteny hoe miasa koa ny lobby. Le teneniko anareo i Andry Rajoelina mahay miady. Na de hoe miala tsiny miteny hoe vendrana izy, fa mahay miady le bandy hoe ato ny kitihako. De any amin'ny fa saingy zao tara siècle le ry. Ary le ry tsy tafiditra aty am'le ino izy teo, aty am'le lobbying amin'ny resaka pays occidentaux sy ny rosianina zany. Fa tsika raha miana hany tsika satria le monde a horreur du vide. À un moment à un autre tsika tsy maintsy mitranché hoe zao le zavatra atao ary tsy afeniko fa tena mety le diplomatie tiany PRRM mapetraka hoe par compétition, par concurrence, zay mampivoatra ny fireneko no arahako. Tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka tamin'ny 97 zay miverina teo amin'ny fitondrana no nametraka an'izay Andriamatoa Ratsiraka hoe za tsy hijanona exclusivement ntsony hiaraka amin'ny rosianina. Tamin'izany raha tsy diso mbola URSS hoe mety efa rosianina raha tsy diso bon, vous me corrigez, il y a pas de souci. Fa tany amin'ny taona 90 raha dia efa nanomboka miverimberina tao anatin'ny libéralisation ary tao anatin'izany koa ny fifandraisana ara-diplomatika. Zany hoe tsy manembatsembana tena tiako fantatrareo mihitsy ianareo mpanao anti zao sy anti zao reo, misy koa manko ny anti russe. Tena teneniko aminareo mihitsy fa tsy manembatsembana ny aty, loin s'en faut, ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny rosianina. Averiko, tsy manembatsembana ny aty ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny rosianina. Fa zao apetraka tsara le stratégie, apetraka Ramatoa Christine Razanamahasoa sy Andriamatoa sy ireto mpanolotsaina ambony ary sy ireto mpanolotsaina ambony ary ny filoham-pirenena zany, PRRM moa zany filaza azy amin'ny resaka le hoe non tsy tous azimuts aloha izy brillant, diplomatie par compétition, par concurrence. Zay manome be ihany ny ilaina fa zay taraikiraiky de taraiky ihany. Ary tena teneniko anareo fa tena miova mihitsy ny filozofian'ny olona sy ny fihetsiky ny olona hatramin'izay fihaonana natao zay par rapport amin'izany. Zany hoe
Raha mitandrina tsara tsika ka mahay tsara ao anatin'izy de gagnant. Fa raha tsy mitandrina koa tsika sanatria an'izany de potika bonheur. Zay de izy zany. Bon, ianao voatavo rehefa miteny. Sarotra amiko ny andeha hiteny hoe na hiresaka amin'ny momban'ny colonel Patrick. Zao le izy an. Ary mbola velonay n'Andriamatoa Antelme. Vao mivoaka ny teny iny colonel Patrick iny tam'izany de tonga de nanao émission niampitson'iny na ny harivan'iny ihany de tonga de niteny aho hoe tandremo, tandremo, tandremo. Fa misy élément zavatra tsy anananareo hoe efa misara-bazana ny hoe fantatry ny olona le izy fa tsy tena sura ny olona fa manao spéculation ao ny ihany fa ny tena moa anisan'ny nalala an'izany hoe nisy ny fisaraham-bazana entre Ngia Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina. Ary tafavoaka ny vavan'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga mihitsy tam'izany tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa izay no ataony lahy de tsy maintsy hiaro tena. Rehefa izay no ataony lahy de tsy maintsy hiaro tena. De nanomboka am'izay ny démonstration de force rehetrarehetra. Misy zavatra nataony Andriamatoa Mamy Ravatomanga zay tsy nahitana ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary de moins en moins envoyé Rajoelina seul sans Mamy Ravatomanga. Entre autres moa zany zay tokony nomena ho maire-na Antananarivo na PDS anga izy zay Ramatoa Haingo Rakotomaniary zay vadiny Mamy Ravatomanga dia nolaviny Andriamatoa Andry Rajoelina na nolaviny mialy izy zay raha tsy diso aho. Rehefa raiky ohatran'izay le rombo, Andry Rajoelina koa c'est pas un enfant de cœur an. Ary raha misy olona hoe saro-po, tena hoe saro-po an, tena tsy misaina rehefa manao zavatra aveo ary rancunier de Rajoelina ny voalohany raha tsy faharoa. Ary ao anatin'izay koa raha misy olona koa ny olona hoe tena ratsy loha rehefa raikitra ny atezeran'izay sy ratsy fo de ratsy voalohany Andriamatoa Ravatomanga de faharoa. Hitanareo tsara reny hoe gadrain'ny olona ataony mamay mahita ozy izy mantsy andram-bola hoe ataoko mivoaka zanty lahy vao mivoaka vao tamin'ny mora ao ny sofiko zao no nahenao an'izany. Ataoko mivoaka zanty iny ozy izy Fleury vao mivoaka ao. Za manao an'izany aho fa tsy mety zany. Tsy mety aho zany. Io no mivaly io e. Io tany mora io misotona olona io raha arakaraka ny ampidiranao olona ao no isintoman'io anao. Ary tafiditra ao ianao am'izay ho. Ary mbola tazomiko zany teny zany a. Misotona olona io tany mora io. Bon. Mbola nanao ihany zalahy moa zany. Andry Rajoelina zany le aty amin'le izy saro-po. Manao vava manao action tsy ino tsisy teo tsisy fiheverana. Atsy ambadiky bomba miandry fotsiny hoe raha voaraikitra reto de zany tompon'ny fitondrana. De fa nanomboka ny zesta tany amin'ny tobo rehetrarehetra tany. Fa manomboka manao recrutement hoe ialahy miaraka amiko a, ialahy miaraka amiko a, ialahy miaraka amiko a. Enina sofina investigateur daholo zany. Voaka vany ary le Patrick colonel. Tonga de mipetafaka hoe tandremo fa opération hanapotehana Ngia Mamy Ravatomanga io. Ka raha sy doka amin'io tsika mpanohatra de tafiditra amin'ny canal na tafiditra amin'ny piège. Fa olon-Rajoelina ihany le bandy io.
Olon-radio io tena teneniko anareo aseovy miteny izy ary za tena ni-invité anazy au moins 3 fois hoe colonel Patrick fa maninona anao manao acharnement amin'ny radio amin'ny Ravatomanga fotsiny? Fa maninona ny radio no tsy teneninao mihitsy? De izy anie tsy obligé hoe mamaly ahy, izy koa tsy obligé miteny ahy, fa manomboka enina angamba zao teniko zao. Fa tam'zany izy de efa arako ny plany hoe torpille na missile avy any amin'ny radio ity. De mety ho faly ny opposition ay nahazo kill colonel tsika nefany fandrika maimay be. Tany de efa niteny an'izay. 2 jours après niantso any namako. Antelmy ara-parany. Hoy Antelma taminahy tam'izay. Diso ianao sisy fa tena tsy olon-radio zany io fa efa izao io, zao io, zao io. Antelma. Rehefa manao zavatra ho aho de ny renseignement tsy maintsy maîtrisena. Zavatra avoakako zany na renseignement zany fa tsy information. Nisy fotoana tsika faravakely angamba ny 10 séance nampianatra nanavaka ny hoe renseignement sy ny hoe information. Tsika hoa tsy milalao information fa milalao renseignement. Za miteny anao aho fa de izy moa niangavy teo hoe zao ary ataovy aleo angamba tsy tenenina aloha fa sao de eny arô no ialahy de tsy hiteny intsony aho momba an'i Patrick. Fa zaho aho miteny an'lahy za tsy mahatoky an'io. Za moa tsy manao ianao ahy, ialahy zany fa ianao e. Zaho aho miteny anao fa za tsy ny renseignement ampelantanako de manome fa Patrick de olony miandry radio ary natao hanapotika ny mamy Ravatomanga fa tsy hoe andeha hanongana ny radio ohatran'ny eritreretritsika. Fa rehefa nandeha le mouvement, tsisy nahita hoe avion inona nandanan'nga Patrick na hoe taiza izy nidina tamin'ny aéroport taiza. Satria izy mipoitra avany de ny synchronicité tao anatin'le mouvement zay efa ho quelques heures na quelques jours sisa de ho vita. De migagner en crédibilité izy. Zaho moa respecteko ny parole ameko ny namako hoe bon tsy miteny elahy zany Fleury momba an'i Patrick fa za kosa nanoratra tany amin'ny filoham-pirenena hoe tandremo io bandy io. Tandremo io a. Asa na niraisin'ny filoham-pirenena en compte na tsy, PRRM zany, fa izy no nibridana seul teo. Zany hoe tsy maintsy misy ny zavatra atao amin'ny maizina hoa tsy maintsy hita amin'ny mazava. Zay foana no teneniko anareo be cassotterie reo, be fanodikodinan'ireo. Lasa izy nandeha vonoiny le olona tery Girard Robert tery miregle compte. Aiza nisy fanjakana anaiky an'izany? Tsisy fanjakana anaiky an'izany. Ka hamalina am'le nous Votavo rehefa miteny, misy zavatra teneniko eto, tsy miainga amina information fa renseignement. Aleo zay azafy. Tsy miainga amina information fa renseignement. Zany hoe ny eto zany en avance foana amin'ny zavatra lazaina fa tsy miteniteny foana hoe efa information ananan'ny olona ary no reprenavana. Tsy manao réchauffer tsika eto tompoko. Avao tsara différence entre ny renseignement sy ny information. Dikan'izay nous Votavo rehefa miteny raha azo atao. Satria tany amin'ny voalohany le olona de efa tokony nahisaka ary nanaovana enquête minutieuse satria tsy maintsy hita any anaty telefoniny any ny échange na ny correspondance zay ataony tamin'ny andro radio. Ray zay. Izy zany RCR zany ry namana, ry akama. De zao. Zao zavatra teneniko anareo. Resaka hoe coup d'état. Averiko ihany, j'ai pas le monopole des renseignements.
Fa raha ny renseignement eto am-pelantanako dia misy fieritreretana na ketrika na hoe misy fieritreretana sy ketrika hanonga-panjakana. Fantatra zany. Na za manokana ary mahalala an'zany no ny sofina sy ny maso any anatinatin'ny manam-pahefana any. Fantapantatra hoe iza ny ao anatin'izany. Ary tsy adala amin'ny fitondrana miteny fa misy olona te hifofo. Ny ainy ny colonel Michael Randrianirina. De ataovy am'izay le rapprochement. Raha vonoina moa zany ny colonel, de ohatran'ny hoe raha tsy mandrava-bisy zany. De le ray tena ny colonel moa ny teneny azy hoe tsisy azarany amin'ny politika. Fa zao teneniko anareo, quand il y a trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Coïncidence de calendrier ça, coïncidence de timing ça, sa contexte fotsiny zao. Attention, danger. Fa saingy zao, ty zavatra teneniko anareo. Zay no mahatonga an'izy hoe saro-pady. Raha misy olona zao any tena za zany tena miteny anareo manodidina ny filoha reo. Raha misy zavatra tenenin'ny filoha momba ny hoe zao mety hitranga am'zao na am'zao na am'zao, ao aoriana kely, akatony ny vavanareo, tena miangavy anareo. Mianara zany atao hoe homme d'état nareo, ary mitazona secret, satria mety ahapotika olona, mety ahafaty olona mihitsy. Ny secret d'état zay mety ao avoakanareo. Zay tsy fantatrareo akory ny statut an'izy hoe secret d'état anie zany teneniko zany. Le secret d'état zany. Fa tena misy ny olona te hifofo ny ain'ny colonel Randrianirina Michael. Ino voatavo rehefa miteny. Fa tsy miteniteny foana io bandy io. Saingy zao, tapitapy ao fa de efa miteny aho. Zay no nahatonga anahako nanao définition. Na hoe tsy définition fa nanazava hoe ahoana moa zany atao hoe manomana fanonganam-panjakana. Efa nanazava aho hoe iny kapisaty iny tsy iny le tena fanonganam-panjakana. Tsy iny. Afaka nijanona tao iavoloana André Rajoelina. Afaka nijanona taona izy. Fa rehefa fantatrareo ny détail téléphonique sy ny zavatena nitranga tao de ozy nareo merci la France.
Zany hoe ny zavatra marina rehetra tsy ho lazaina daholo. Inona no tiako lazaina? Ele ataoko hoe aza mitapitapy eo. Fako maly aho nanoratra hoe rehefa te hanoka-panjakana laisany de ataovy ny fanokana-panjakana ny lesany fa aza misolokoloky hoe miaraka aminay la France. Averiko. Rehefa te hanoka-panjakana laisany de ahongano ny fanjakana atao am'tiany laisany ahongana fa aza la Frantsa nampidiriny laisany atao crédibiliser ny zavatra ataony laisany hoe miaraka aminay la Frantsa. Tsy hoe raha raisin'ny ambassadeur nareo na hoe mety miara-misakafo amin'ny conseiller any quelque part de midika fa hoe miaraka aminareo la Frantsa am'zany. Raha ny renseignement eo am-pelantanako sy ny élément eo am-pelantanako de tsy misy zany ary tsy possible. Averiko any. Tsy misy zany sady tsy possible. Io hitanareo ny fivoaran'ny raharaha aoriana akory. Aoriana kely tsy anona akory. Mialatsia fa nisy nandefa message teo de ho hitanareo. Ka ianareo reny marivo salosany reny fitahan'ny olona. Nareo misy galona. Nareo sozofy. Fitahan'ny olona de izy aveo tafatsoka. Ianao manao an'le koa izy efa tia an-tafy. Vita le koa de izy mody vedety aveo. Na tsy vita le koa ianao migadra any an-tsiafa à perpétuité. De taraiky azizy eo anao. Aveo anao araiza le firenena lehibe miaro antsika atao tsy nisy akory any anao vao tonga saina. Oia androany. Olona haute personnalité anankitelo rabe indrindra na efatra no miconcevoir coup d'état zany. Ary ny fireneny dehibe tsy miditra am'zany raha tsy misy intérêt an'io. Aleo azavy zay. Raha tsy misy intérêt majeur an'io na voakitikitika ny intérêt-ny any amin'ny haingom-batony. Averiko aminareo. Andriamatoa Ratsiraka-Didier nanao erreur tam'zany andro. Paix à son âme, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis des erreurs fondamentales. Rehefa nanao cours magistral izy momba ny resaka Slim Towers angambany izy zay mihitsy tao iavoloha. Resaka Al-Qaïda zay niteneniny hoe CIA nanao an'io. Tezitra sy mivoto mihitsy ny fonony ambassadeur américain tam'zany sy ny frantsay sy ny pays occidentaux tao lasa mivoaka ary ils se sont jurés de se ino izy teo hoe hanao vengeance tam'zay zavatra zay. Et c'est de là qu'ils ont choisi la bombe atomique de l'époque. Oui, en septembre. De io cours magistral io 19 septembre izay na 18. La bombe atomique qui s'appelle Mark Ravalomanana. Zany hoe nanao erreur an'le CIA zany izy nietriketrehany nanao an'le hoe napoka an'le toro jumelle tany États-Unis. Iny zany navita Ratsiraka iny. Tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Mark Ravalomanana. Ny roa ndraiky ambassadeur frantsay. Iny ny erreuran'ny Mark Ravalomanana. De nahavita azy nikaran'ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Inona ndray koa ny erreur nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina? Natao amin'ny persona non grata ny premier conseiller amin'ny ambassady de France tany Madagasikara.
c'est normalement réputé représentant ny RG. Tsy vitan'izay fa mbola nataony ihany koa no nandrokany représentant na ambassadeur amin'ny Union européenne, Madame Isabelle Delattre. Amiko kosa zay ozy ny olona bataina ohatran'ny colis. Zany hoe matoa zany misy firenena lehibe miditra ao anatina coup d'état satria misy diatanany zareo daholo zany, de na ianao mikitikitika ny voninahiny, na ianao mikitikitika ny intérêtny, na ianao mijoro fahavalony, na ianao stratégiquement tsy miporta intsony de aisany ianao, ary eny no manisaka an'io. Tafiditra ao anatin'izay ve ny colonel Randrenirina Mikael amitsika miteny zao, de no miteny tsy mihazakazaka tonga de manao raccourci hoe ka ty fihazakazahany makany amy Rosianiny tiako, de efa mivaliako tery aloha tery hoe tsy manelingelina any aty mihitsy ny fisiany fiaraha Madagasikara miasa amy firenena hafa na Rosianina io na Sinoa io, satria tsy voatery ho vita amy pays occidentaux daholo ny zavatra rehetra. Soalala Sahofiky, merci Jonalson Heritsara. Zay zany le izy, ho anareo mieritreritra reny le général retraité reny, fo kely iny, petraha letsy tsara, petraha tsara. Anareo miodikodina amy palais ao nefa ny zavatra hafa ny any anatin'ny saina, au courant ne zay, fantatray e. Mandefa filohana androm-panjakana aty, il est temps de mettre en place une certaine stabilité politique à Madagascar. Ka zay mitapitapy eo de itenin'iray hoe victime mbola tsisy akory ny fampisamborana fa ny feony efa miparitaka de tonga de mail de zany hoe c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Zay le zavatra mitranga manome antsy polisy. Andrema tsy fampitahorana zany teneniko zany tompoko, ialako tsiny indrindra, fa zay ny expression akaiky indrindra hoe aza mitapitapy tout se sait. Zany valabola koa zany zava-drano ho an'ny filoham-pirenena tenenana anazy hoe mila fitandremana amy reto mpiara-miasa koa mba tsy hikitikitika ny intérêt sensible zay mety animbanao, satria misy zany tafakatra ty koa ny fitarainana momba an'izany. Mila mitandrina, mila manao remontrance tsika menakavy araky ny teneniko tam'le publication ankiny hoe l'amitié ne doit pas primer par rapport aux raisons multiples AUX d'état. Tokony hoe la raison d'état no tokony teneniko fa au multiple ino izy teo pluriel mihitsy, satria ny raison d'état maromaro amy zavatra mitranga anankiray. Eto ny bareran'ny amitié ny vita fa manomboka eto raison d'état. Mila mitandriny tsika am'zany satria zavatra kely anankiray tsapozina de mety hanimba zavatra. Mila famatorana zany, mila olona matotra ao anatin'izany. Zao teneniko anareo.
Ho anareo mpanenjika ny kofaly io, manomana interview anazy aho. Fa ty ny zavatra tena nanaitra ahy ary mivoaka ny vavany. Hoy izy, za manko mampatsiahy azy koa io fa manomboka miverina ny délestage ary tokony hojerinareo akaiky zay. Hoy izy tamiko, rehefa niresaka tamin'ireo mpanao mpizaran'ny sy mpivarotra amin'reto ino izy teo, miara-miasa amin'ny JIRAMA ozy izy de zao, tratran'ny raketa enjana be daholo reo olona reo. Izahay ozy izy tsy nanao an'izany, de za aloha zany teny an'izany izy afaka mino afaka tsy mino fa je l'ai laissé continuer. Dans ma tête j'ai dit hoe je disais à d'autres, sincère amy teny an'izany, à d'autres ao dans ma tête. Antoy zany hoe tonga l'izy de nisy différence be ary le prestataire ozy izy tonga de nanao ampo tanteraka ary nisy fivavahana. Za manokana ozy izy a remercier ny représentant ny Banque mondiale. Taitra kely tam'izay ary tohana kely hoe tena mba mahery kosa ty bandikely ty zany aho. Neveu moa fetsoka azy depuis an'izy tany am-pigadrana zany a, zay manko mety tsy fantatrareo fa averiko ihany. Anisan'ny niaro azy aho tam'izany de je l'ai adopté comme un petit comme un neveu. Il n'a que 30 ans, c'est comme un fils pour moi. Raha maditra izy de tsy mameno hatrany miteny azy hoe ho letiry zany re, iny ty ady client ty. Da zao, mba nanontany anareo aho hoe manao ahoana nisy fivara ve ny délestage? Tena ohatran'ny nihana kosa aloha ny délestage, fa zao ndray kosa ry zandry, fa ohatran'ny verina indray le izy a. Veloma tompoko, mandram-peona daholo, sambo ho tahian'Andriamanitra.